Tonga sy daholo zanakasikara mbola avy ianareo fontaine atory fontaine ndrika lapisikela androany satritsina zay moa zany mahafinaritra ny vehivavy moa zany matoa vehivavy mbola hoe le manokatra fely izay lazaiko zay de mba te hankafy ihany koa ny vehivavy de inona zany tokony atao indrika lapisikely raha ohatra indrika te ho lasa fontaine mianatra le atao libido le natoriko eo farany ambony page rehefa tsisy ataondry rehefa mipetraka rery ao trano ao kalapisikely de andandry mipetraka rery de alaivo le fitaratra eo aloha eo miezaka zany manao ohatran'le resaka tsy hoe resaka zany karazana ohatran'ny hoe fantasme miezaka mankafy sy mikitika rery ny vatandry zay zany le ho atao eo kity andry moramora ny tenda kity andry moramora ny nono kity andry moramora ny kibo kity andry moramora ny ravim-body kity andry moramora ny fe ny ranjo ary ny faladia ny tena tsara ihany koa de eto amin'ilay tapora eto amin'ny clitoris miezaka mikitika eo koa ndry amin'ny akabeany de kity moramora hoe aiza ilay mahafinaritra ndry rehefa fantatry ndry izay eo zany ndry mianatra miezaka mankafy rery momba ndry eo aloha fitaratra aiza tiako eto zany ohatra ny tsara eto zany ohatra mankafy amin'izy rehefa tonga amin'izay ny fotoana de nareo anankiroa ifampitolona amin'izay ndry sy bahia de resahandry bahia tsy resahany moa zany fa indry no mitarika amin'ny bahia ikitika amin'ilay toerana ilay faritra mety amindry raha ohatra hoe nono mampientana andry de eo ihany koa atorindry bahia asaindry mikitika ny nonondry na ohatra hoe atao amin'ny lela na ohatra hoe amin'ny tanana na ohatra atao amin'ny lata raha ohatra hoe ny kibo de miezaka ndry manao an'izay raha ohatra hoe eto amin'ny fe na hoe manodidina eny amin'ny ny tena tsara moa zany le eto amin'ny tapory de afaka manao an'izay koa ny lela zao anefa ny tena tsara raha ohatra ka hoe tiandry izay zavatra izay miezaka ndry mankafy ilay lely ankafy le izy aloha fa raha ohatra ndry ka tsy mankafy ale izy tsy mandeha amin'izay laoniny ny tena tsara ihany koa de tiavo ilay olona miaraka amindry ohatra ny olona rehetrarehetra rehefa tsy mahazo tomana ianao ohatra hoe na matsiro be ary io sakafo ka raha tsy mahazo tomana ianao de tsy tafiditra tsy midina ilay fihinanana sakafo fa raha ohatra ka hoe mahazo tomana raha ohatra hoe tianao ilay sakafo tena mazoto be ianao hihinana an'io na tsy de matsiro ary eo de laninao foana ohatr'izay koa ny lely ankafy ilay olona miaraka aminao de omeo fitiavana tsara izy ary ho an'ny lehilahy ihany koa raha ohatra ka tiany lehilahy madama mba hoe hiezaka izy zany ankafy anana fientanana tsara izy mandritra ny lely tsy maintsy fantatra lehilahy hoe tsy maintsy manome fitiavana lehilahy aloha rehefa tsy mahay mizara fitiavana lehilahy de tsy mazoto madama fitiavana amin'ny alalan'ny fiteny fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny andavanandro ary eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ataovy ambony noho ny rehetrarehetra i madama de ho hitan'ny lahy tsara fa sokatra foana ny fe isan'andro ataovy ihany koa ny kotrana kegel ary kalapisikely alefa ho any kotrana kegel rehefa tsy mahavita kotrana kegel nareo de twerk 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 de tsy rehefa tsara efa vitanao eo ny twerk 10 minitra 10 minitra lamina ianao zay tsy misy olana lehilahy na vehivavy afaka manao an'izay daholo kotrana kegel périnée mitovy daholo zany de zay matetika moa zany eto amin'ny clitoris eto foana no tena tsara satria eo eto amin'ny clitoris be dia be le nerf misy ohatran'ny hoe karazana courant tonga de mampitobaka be ny vehivavy zany amin'ny alalan'ny fientanana ny nono sy ny tapora eo any tena mampientana ny vehivavy de tsara ho fantatra lehilahy zany zay mianatra mikitika an'izay koa lehilahy zay ve mahazo toa